fanambarana ny tenako sy ny mpikambana eo anivon'ny boromaritra ny seni dia manao zao fanambarana izao. Mialohana hitanteraka ny fanenjena nataon'Andriamatoa filohan'ny Antenimierin-doholona teo anivon'ny cybercriminalité ny filoha-lefitra voalohan'ny seni. Ny antony fanenjena dia noho ny fiahiahiana famoana totakevitra tsy nahazoana alalana makasika ny tolo-dalàna nataon'ny Sénat momba ny fifidianana teo anivon'ny Haino Amanjery. Maninona no melominay zany fanenjena zany? Ny antony voalohany, misy fitsipika sy lalàna mifehy ny fanenjena mpikambana eo anivon'ny boromaritra ny seni raha toa ka misy hadisoana goavana nataon'ny mpikambana io. Zany dia voalaza ny 7/2020 ny lalàna fa 5/20 tsipika 4/20 tamin'ny 7/10 ny volana oktobra 5/20 makasika ny seni. Zany hoe mandalo fivoriam-be ny boromaritra ny fitoriana ka io farany io no mandazalaza ny toy ny fanenjena zay tokony ho atao. Zany dia mba ho fiarovana ny fanenjehana tsy ara-drarina sy fanazana ny maharafitra maleo tena ny seni. Ny antony faharoa, tsy voaza araka zany eo andinin-dalàna io ary lazaiko fa nahazo fankatoavana teo anivon'ny boromaritra ny seni ny fanambarana nataon'ny filoha-lefitra io tao amin'ny Haino Amanjery. Fahatelo, ny makasika ny fahamoana ny atotakevitra io dia lazainay fa tsy izahay seni no namoaka voalohany ny resaka makasika io proposition de loi io, nanamarina ary nanao fikarohana no nataonay teo anivon'ny seni satria tolo-dalàna makasika ny fanovana na fanampy ny andininy amin'ny lalàna fehizoro laharana faha 20 tsipika 4/20 tamin'ny 1/12 ny volana May 2020 makasika ny fitsipika kapobeny momba ny fifidianana no resaka. Ny antony faefatra, marina fa manana andraikitra lehibe ny seni raha makasika ny dinga arahina raha resaka fanovana lalàna mifehy ny fifidianana no atao. Zany dia araka ny voalaza ny 1/12 ny lalàna 5/20 tsipika 4/20 zay voalaza teo, zay milaza fa ao arian'ny feam-potoana mpifidianana iray dia manao tolo-kevitra eo anivon'ny gouvernemanta sy ny parlemanta ny seni amin'ny fanovana tokony atao. Mialohany anaovanay zany tolo-kevitra zany anefa dia misy ambaratonga samihafa tsy maintsy lalovana. Anisan'izany ny fanomanana ny document stratégique ato anatiny. Fiaraha-midinika mitsehatra ny fifidianana araka ny voalaza ny exposé de motif makasika io lalàna 20/20 tsipika 4/20 tamin'ny 1/12 ny volana May 2020 io. Zany dia mba ampirindra ny fiarahamonina. Ny antony fahadimy dia tokony ho jerena amin'ny ankapobeny ny lalàna sy ny andininy zay hitondrana fanovana ao amin'io lalàna fehizoro zay voalaza io, fa tsy ny andininy iray ihany no hitondrana fanovana. Mariko anefa fa ny makasika ny lafiny momba ny mira lenta dia ho tafiditra ao amin'ny document stratégique zay ho volavolain'ny seni ka ho dinina miaraka amin'ny mpiansetra ara-pifidianana. Tsy piko eto ampamaranana fa efa nampafantariko ny filohan'ny Sénat ny hevitro sy ny an'ny boromaritra makasika ny asanay rehefa niantso ay antaroby izy talohan'ny fanenjehana zay nataon'ny filoha-lefitra ny seni. Ka noho izany dia amafisinay fa meloanay io fanenjehana zay nataony eo.
Ny asan'ny seny moa zany no mitoy ary mety hoe mieritreritra fa vita ny fifidianana dia tsy misy nini nataon'ny seny intsony fa mitoy ny asan'ny senia nanao an'ireny fanavaozana isy ataona momba ny lisitry ny mpifidy ireny sika dia sady nanao an'ireny no mijery ihany koa mandray ihany koa ny hevitry ny mpiantsehatra rehetra amin'ny fifidianana na io mpanao politika na io mpiara-miombonantoka na io mpanara-maso fifidianana sy ny sisa dia mandray miaino ary manome lanja an'ireny hevitry ny mpiantsehatra ireny ny seny ao anatin'izay fanomezan-danja izay indrindra no hifampizarana amintsika fa efa nanomana atrikasa andraisan'ny mpiantsehatra ato anatin'ny seny anjara ataontsika hoe manasa-dalana atelier d'auto-évaluation à mi-parcours zay moa no iantsonay azy io atrikasa io dia karakarainay mba hahafahanay ato anatin'ny seny izay sam'izay zany mahafantatra ny hoe inona aloha miainanay an'izay fifidianana rehetra ny fanesy fifidianana nandraisany daolobe anjara satria mbola misy fifidianana ho avy tsy ho ela izay ataontsika hoe mpifidy vaventy no andray anjara eo dia miainga avy amin'io atrikasa izay ataon'ny seny io zany no ahafahan'ny seny mahazo vokatra ka ny vokatra io atrikasa io no entina iantsona ny mpisehatra satria ny fiantsonan'ny mpisehatra mpiara-misehatra amin'ny fifidianana dia anisany fomba mampanao izay tsy voalaza ny lalàna nefa tsy maintsy ataon'ny seny satria mampilamina fiarahamonina ny tanjon'ny seny dia fifidianana vita tsara fifidianana tsisy romoromo fifidianana milamina rehefa te andamina ianao dia mila mitady ny paika rehetrarehetra ary izay no nahatonga anay hoe makatrany ny hevitry ny mpiantsehatra rehetra mba hahafahana manatsara ny tontolon'ny fifidianana ka aorianan'izay fifampienona fifampiresahana miaraka amin'ny mpiantsehatra izay dia ny andininy faharaiky ambienipolo ao amin'ny lalàna fa 5:10 tsipika aotra roapolo izay nifehin'ny seny andininy faharaiky ambienipolo amin'io lalàna io no milaza hoe adidiny seny amin'ny alalan'ny filohan'ny seny ny mandefa tolotra makany nivon'ny gouvernementa ary makany nivon'ny antenimiera any parlementa zany mba hitondrana fanatsarana mahakasika ny fitsipika hifampifezana momba ny fifidianana be dia be no teboka tokony atsaraitsika fa be dia be ihany koa ny teboka efa tsara dia ny tsara zany tokony hotoizana fa izay mila tsaraina koa dia mila an'izay fanatsarana izay dia ataontsika arak'izay fa mariantsika ihany na zany naty zany raha hoe io andininy faharaiky ambienipolo ao amin'ilay lalàna fa 5:10 tsipika aotra roapolo io tsy milaza mihitsy akory hoe tsisy afaka manao lalàna tsisy afaka hitondra fanatsarana momba ny lalàna na amin'ny alalan'ny tolo-dalàna na amin'ny alalan'ny volavolan-dalàna tsy misakana an'izany io zany fa mieritreritra fotsiny zany isika hoe inona no mahatsara zavatra dia izay mampilamina eto amin'ny firenena sy izay mahatsara ny firenena no ataontsika amin'ny alalan'ny fifidianana